fampianarana taky fitaovana manaraka ny kalitaony ankamaroan'ny sekoly mividy tsikelikely indray aman-dreny. Fikoalan-doham-pirenena mila fainganana hialohavan'ny dinika politika ho indremy tsara Tarzan. Iray volana hetsy eto Antananarivo renivohitra mitaky tamberina ndraikitra ny mpandohetra. Manatitra ny araba tonga kilasy tombavy tonga soindraina atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny arabany manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny sosialy avy hatrandry matsiaro matiantoka tanteraka ny mpamboly vary amin'izao fotoana izao manoloana ny fitotonga ny vidim-bary eny an-tsena. Tsy mifanaraka satria miakatra isan-taona ny maso-karena entina mamboly manomboka amin'ny fikarakarana ny tany, ny fampiasana zezika, fampidirana rano ary ny fampiasana olona hiasa. Miatraka amin'ny fiainan'ny tantsaha ireo rehetra ireo kanefa tsy misy fanampiana tokana ho an'ny volovary na ireo fototra-afitrasa toy ny lakan-drano aza tsy misy na efa simba ka mila fanamboarana. Efa fahazarana ny mamboly hoy ny fitarainan'izy ireo ka tsy maintsy atao kanefa misy ny azo atao hanarenana ny lesoka sy ampiakarana ny fari-piainan'ny tantsaha izay mamelona fianakaviana maro. Fanajajina. Mandalo dingana maro ny fambolem-bary vao tonga eny an-tsena sy eny am-bilia. Maritra eo amin'ny tapataona io ny fikarakarana mialoha ny fiakaran'ny vokatra. Raha ny zava-misy anefa miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mpamboly vary ety Fenoarivo manoloana ny fandaniana miopampana kanefa mitotongana ny vidim-bary eny an-tsena. Volana Mea dia manomboka mamafy-ketsa ny olona na volana Avril eo. Dia io ketsa io zany mandritra ny volana maromaro eo an-tany ketsa eo aloha. Dia tonga ny volana Jolay, volana Jona dia miasa tambary ny olona raha nazatra. Dia aorian'izay miasa tambary izay indray mbola manao ny atao hoe miosy indray rehefa miditra andrano dia osena indray io tambary anaketsahana io dia mbola mandravo nosy indray avy eo izao moa hoe raha malala noho ny ahitany misy ditanareo ngamba ireny arefy eny tambary ireny tena atao hoe ahatra manimba vary raha ohatra ka tsy tafahala dia mbola ao anatiny koa zany izay mbola mijinja arefy manala fako dia dora ny fako iny avy eo dia mijanona eo tambary eo ihany. Zany hoe ny tena tenena zany hoe betsabeta be ny dingana, beta be ny dépense. Zay vao mahatonga vary anankiray hoe tonga eny ambolia antsika na eny amin'ireny mpanangom-bokatra ireny raha misy moa mpanangom-bokatra dia matsiaro matiantoka ny tantsaha amin'ny resaka fambolena vary fa efa hoe nataon'ny ray aman-dreny teo aloha. Zay moa no tena fiteny mibetsaka mihitsy hoe efa nataon'ny ray aman-dreny teo aloha dia tsy maintsy karakaraina ny tambary fa tsy aloha tsy avela ho foana fotsiny eny. Zany hoe efa tsy mandeha conviction intsony zany le izy ohatrany hoe efa nahazatra fotsiny hoe namboly ny teo aloha dia tsy maintsy mamboly ihany koa ny aty aoriana. Mafy sy sarotra ny asa tanteraina vao afaka mampiaka-bokatra ny mpamboly. Tsy vitan'ny vola kely ny manarama olona satria mety malany farafakeliny dia mety tsy ariary ny tompony vao misy vokatra kanefa tsy mahaleo sara ny vidiny. Mbola miaina amin'ny fambolena nentim-paharazana toy ny fampiasana angadin'omby ny ankamaroan'ny tantsaha fa tsy mampiasa fitaovana moderna. Efa asa sy fahazarana ny mamboly ny fitarainan'izy ireo ka tsy maintsy atao na mora na sarotra saingy tokisy ny tantsorika na eo azany. Antony ataon'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana ny jerena manokana azy na ny fitaovana na ny masimboly izay mbola lafo manodidina ny 10,000 ariary. Fa ny ity moa ny sisson iny no iveloman'ny manondraka ny lemaka ety amin'ny party amin'ny commune Fenoarivo dia iny zany no angatana hoe na manao barrage na zany manao curage n'ireny canal aty anatiny ireny mba angatahana fanampiana avy amin'ny fitorana ambony mba ahafahan'ny vahoaka mandrindra sy mandamina izay taom-pambolena sy azahoana vokatra tsara izay ety amin'ny faritra ny commune Fenoarivo. Le prix varotana anazy eny amin'ny tsena kely raha ohatra ny party ety amin'ny commune ety dia misy ny mivarotra hoe 700 ny kapoaka dia ao anatin'izay mety ahitana eo amin'ny 440 eo zany kolao an'le vary fotsim-bary zany. Zay zany zao ny vidiny amin'izao fotoana izao. Fa raha hoe oharina amin'le dépense miala amin'le ahafahana mahatonga an'ilay vokatra hoe azo tsy fahintsika eny amin'ny tsena iny zany tokony tsy latsaky ny 3,000 any zany ny kolao amin'ny vary raha izay no jerena. Misy ny asa takiana amin'ny fitondram-panjakana Foibe hanatsarana ny famokarana ny fotony indrindra ny vary. Raha ampitaina amin'ny fandaniana ataon'ny mpamboly tsy tokony ho latsaky ny 3,000 ariary ny kilao ny vary eny an-tsena ho ny fanamafisana. Ny tena lafo dia manetsa dia le miasa io zao manetsa io zao 10 ketsapolo dia 10 manetsa dia miavy ketsa 5 dia raha miasa ny konkoa zao dia ohatr'izay ihany koa ny ketsanjery ihany isaky ny ketsanjery ny esan'ny mpiasa angadin'omby anazy miosy dia ketsanjery.
hoe mba mangataka izany mba hoe ampidininy an'le ao amin'ny zezika le fitaovana mba tokony hoe andefa fitaovana nany tantsaha izy. Arivo nisy tamin'le teo tamin'le mivarotra eninjato sy andreny hono izy arivo valonjato ny kilao an'ny akotra. Tsy mahaniny ny sara tsy mahaleo ny saran'le izy hoa satria nenay izany hoe mananina zao dia misy amidy kely le mba merenana an'le volalany dia misy hohanina zay izany le izy dia nefa lisy tsy mahaleo ny sarany vidiny fa tsy maintsy hoe fararafanao efa hoe tantsaha ianao dia tsy maintsy manao an'le izy izany na mora be ny vary na lafo ny vary. Mitakezaka avy amin'ny rehetra ny tsy afa-tsy antoka ny tantsaha sy afa-po ny mpihinana ho ny fanamafisany be ny tanàna ho feno arivo. Misy ny ezaka tanteraina ao an-toerana ahafana manome lanja sy mamelona ireo tantsaha izay mandrafitra ny 900 ny mponina. Manetsika ny tambazotra amin'ny tantsaha izy ireo amin'izao ary famelomana ireo lakan-drano eo ihany koa ny fampidirana karazana masom-boly. Amin'izao fotoana zao efa misy fanetsehana manokana nireny tambazotra ny tantsaha reny. Tambazotra ny mpiandry rano mamelona ny kanal rehetrarehetra izay tokony ho velomina ahafahana mandritra sy mampiditra ny rano dia amin'izao fotoana izao moa zany ampitiavana bidila zany hoe manao ny sorokoraka zany hoe tsy voatery ritra tanteraka ny tanimbary dia efa manetsa ny olona efa manomboka mampiditra n'ilay karazana masom-boly ihany koa izahay mifanatsarana ny sehatra fambolena indrindra ny volovary. Na eo azy ireo rehetra ireo tsara ny vokatra ho an'ny kominy feno arivo manokana ampiny rano na azo vokatra tsara ny tantsaha na nisy fahatarana aza ny fanetsena faranteo. Tratra ny tanjona ny amin'ny fahazona vokatra 2,5 hektara taonina isaky ny velaran-tany saingy tsy mijanona hatreo fa fanampy-goavana ny ampiakatra izany ho ny fanazavan'ny mpitantana amin'ny alalan'ny fifambozana-drakefy fampidirana teknisana manokana momba ny fambolem-bary ary fanetsehan'ireo fitaovana eo ampelantanan'ny kominy toy ny kibota anampiana ireo tantsaha-mpamboly. Eo amin'izay vaovao ny sosialy izay mahavelom-bolo ny fahavitrian'olona mandoetra tao anatin'ny herinandro voalohany nanombohan'ny iray volana hetra teny amin'ny ivony boriboritany. Efa manomboka mazava amin'ny rehetra ny antony tokony andoavana hetra-trano sy ny tombon-tsosi-trany aorian'ny ny fahazona fanamarinana araketra. Misy ihany anefa ireo olom-pirenena tsy mahafantatra ny tokony andoavana hetra kanefa manefa izany ihany no ny fitakiana tao aminy. Mitohy hatramin'ny 12 septambra ho avy izao ny fandraisana ireo mpandoetra isaky ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra ahafahana manao io adity sy andraikitro azona mampandroso ny tanàna. Fanadiadiana eo amin'ny ridrantsary ny tahiriny. Mila mifanaraka amin'ny hetra takiana amin'ny mpanjifa ny fampandrosoana tokony ho hita eny amin'ny fiarahamonina ho ny olom-pirenena. Adidy sy andraikitra ny fandoavan-ketra ary tsy maintsy atao ampanarahana-dalàna ny fananana rehetra na tany na trano. Tsy azo atao atsirambana ihany koa izany satria miantoka ny fampandrosoana ho ny fanamarihana. Manoloana io anefa mbola maro ireo tsy mahafantatra ny antony ilana ny hetra saingy manefa izany fotsiny ialana amin'ny mety sy ny sazy. Izay ilan'ny komine anazy aloha izay dia tsy haiko. Mandoa fotsiny ary hoe tsy maintsy aloha ny hetra-trano mandoetra dia alohako fa tsy mahalala izay fandehan'izay olona aloha izahay. Raha aminà manokana aloha alohako ilay izy satria izaho manokana adidika mandoa an'izy dia tsy maintsy alohako. Hoe ilay manana zavatra zany dia tsy maintsy aloha ny hetra. Ny hetra zany ampahafantarako azy anasoavana ny tontolo iainana sy ny zavatra manodidina ny tany. Raha vao tsy malohatra koa dia tsy zavatra vita eny amin'ny komine. Ohatra izany ianao zao hanao permis de coupe any komine dia tonga dia apetao aloha ny hetrany'ity tany ity izay vao mandeha manao permis izay dia zavatra lehibe ho an'ny tsirairay aloha ilay izy raha tena jerevana amin'ny lafiny fampandrosoana firenena dia efa te-handroso ny firenena dia mila mandoetra. Raha tsy maintsy atao maha-olombelona anao izany rehefa izay no atao hoe hifanarahany rehetrarehetra dia ahoana kosa moa tsy ho tanterahana ilay izy tsy maintsy tanterahana izany mba hampadio anao ihany koa amin'ny manodidina. Karakarana ny ohatra hoe fananam-panjakana ve mila tanàna madio izany dia ny fako mila esorina ny vata sisin-dalana mila tsena mitokana ohatr'izany. Tombotsoa maro no tokony ho azo amin'ny fandoavan-ketra no ireo karazana tamberina ndraiky trano maro samihafa tokony azo avy aminy na ho an'ny mponina ny fotony izany na ho an'ny komina na ho an'ny fanjakana. Mangataka fanamboarana sy fanavaozana ny amin'ny tanàna misy azy ny olona ka hirika iray ahafahana manatanteraka izany ny hetra. Misy kosa nefa ny fandraisana fitarainana sy etahitan'ny vahoaka ahafahany tompona andraikitra mahita ireo laharam-pahamehana tokony atao toy ny eny amin'ny boriboritany fahadimy. Ohatra fotsiny amena ohatra anankiray
raha misy lavaka eo amin'ny devan'ny tranombarotra anao ohatra na ny usine anao ka voalohanao ara-dalàna ny hetra dia zoanao zany misitraka fa ho tsetse maniny lavaka iny zoanao ohatra zay zany zay meko zay dikan'izay dia tena tombontsoa antsika ary mitambe miverina ty amintsika ihany ny fandaovantsika hetra fa tsy very manjavona fotsiny koa ny hetra aloha. Ny antoka omenan'ny mpandohetra zany dia hoentina eny anivon'ny boriboritany aloha ny fitarainana hojerena hoe inona le tarainanao hoe lavaka avy eo amin'ny devan'ny tranonao, misy kanalina tsetsina avy eo na amin'ny devan'ny tranonao na magazainao satria tsy mety tsy ho araky ny boriboritany avokoa ny ahitan'ireny fa izay le fiarahana miasa eo anivon'ny boriboritany izay solon-tenan'ny commune sy ny vahoaka izay tokony hisitraka an'izay fandoavana izay hetra alohan'izay dia ny adidin'ny tompotany sy ny tompotrano zany dia misignaler any amin'ny arrondissement mba ahafahana manatanteraka izay asa zay mba hisy vokan'izany le hetra analoha. Ho any amin'ny boriboritany faefatra mizara roa miavaka tsara ny toeram-ponenan'ny mponina dia ny amin'ny faritra avo sy ny faritra iva. Tsy misy anavana nefa fa mitovy avokoa ny adidy tokony ho raisiny rehetra fa tsy araky ny fiheveran'ny maro azy ho ny fanazavana. Tsy mitovy ny fomba fandraisan'ny olona any hetra io izay mazava-dehibe an'ity hoe hetra amin'ity ray volan'ny hetra ity mba hahafantaran'ny olona fa mitovy ihany ny adidy tokony ho raisin'ny olom-pirenena tsirairay na any amin'ny toerana avy izy na ty amin'ny faritra iva. Raha ny eritreritra zao zany any amin'ny boriboritany faefatra raha ny fijery sy ny fahitana an'ireo olona tonga maro manontany dia heverina fa ho maro tsy dia azo faritana loatra satria betsaka ny mandalo dia manontany ary milahatra ny olona fa tsy afaka faritana hoe firy amin'ireo no hiverina andohetra. Miverina amin'ny vahoaka ihany araka izany hetra alohany fa tsy very. Manamafy ny fanentanana ny tompona ndraikitra amin'ny fandoavan-getra entina nasoavana ny vahoaka. Hoentina rehefa mandohetra nareo dia hoentina manatsara ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zany ny hetra alohantsika dia na mametoky izahay fa andeha araky ny tokony izy ny hetra alohanareo miverina ny mitamberina ndraikitra ho any aminareo vahoaka ihany. Misy récépissé misy taratasy zany ny misy reçu ny fanamarinana ketra. Ratsaifina nisokatra nanomboka ny 12 aogositra lasa teo ary toy hatramin'ny 12 septambra 2024 ny ray volan'ny hetra eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Voakasika izany hetratrano ho an'ny taona 2024 420. Mandray ny mpandohetra avokoa ireo boriboritany eto Antananarivo ary efa misy piasan'ny commune Mosikajy roa miandraikitra amin'ny vantanjany ary misy famantarana azy ireo manokana. Toe-karena tsy nisamitotongana ny sandan'ny volana malagasy tato anatin'ny ray volana. Raha jerena ny taremarika amin'ny tableau navoaka ny banky foibeny Madagasikara dia nidina ny herin'ny ariary raha oharina amin'ny euro tao anatin'ny ray volana. Betsaka loatra ny fanafaranentana aka izay no antony namitotongana ny sandan'ny ariary raha ny fanazavany bay toe-karena. Mila fantoka ny amin'ny fanafarana fitaovana azo amin'ny karana azonina manodina ny toe-karena ny fanafaranentana avy any ivelany raha ny fanazavana eo amin'ny sampo ny Narcisse Karazafy rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Nanomboka ny taona 2024 ny anatanjaka ny sandan'ny ariary manoloana ny sandan'ny dolara ny 17 jolay 2024 izany hoe iray volana lasa dia ny sanda 17,704 ariary ny euro iray tsapa fa niakatra hatrany io sanda io hatramin'ny androany tafakatra 17,704 ariary ny vidiny euro iray tamin'ny voalohany ty volana aogositra ity anefa dia mbola raiky amin'ny 17,704 ariary ny euro iray ary tsy nidina intsony inona ny nahatonga izany mamaly ny mpahay toe-karena. Normalement tokony tsy dia misy hoe fomba fijery io économique tokony hoe tsisy zavatra tena hoe mampatahotra satria nandritra an'izay vanim-potoana lavalava zay dia mety hoe miajuste zany le sandam-bola mazava ho azy fa nefa ihany koa ny antony voalohany indrindra moa le lazaiko teo dia hoe noho ny fisian'ny import sy export anisan'ny facteur lehibe ireo mampiakatra sy mampiena ny sandam-bola ohatra amin'izany ohatra tao anatin'ny volana vitsivitsy atsika dia ny fividianana solika akora PPN sy ny sisa avy any ivelany dia tena betsaka kokoa tao anatin'izay volana roa volana lasa zay vao maly ara zao vao nisy koa ny vary tonga pétrole sy ny sisa avy any firenena maro samihafa izay mety hiteraka fiakaran'ny
lela sandam-bola malagasy. Misy fetraikany eo amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara ny fahaverezan-danja ny vola malagasy. Midika mantsy zany fa mamoaka vola vahiny lafo isika vao afaka miaina ny toe-karena. Vahaolana arak'izany ny fampitomboana ny fanondranana ny vokatra avy eto an-toerana. Ny commodité atsika Madagasikara eto Madagasikara moa dia ny akora fotra ny voalohany amin'izany ohatra hoe ny resaka vanille zao anisany hoe mananjara toerana lehibe zany amin'ny fitazomana lela vola malagasy. Girofle dia reny zavatra reny dia akoatran'izay koa nefa tsika na dia misy ary ny fisin'ireny hoe arenan-kibo tany ahondratsika amin'ny alalan'ireto orinasa maro eto Madagasikara reto hoe dia betsaka kokoa no tsara kokoa zany hoe fantokany amin'ny hoe mampitombo an'ireo vokatra lokala zany izay hoe akora fotra anakora voalohany mba ahafahantsika mampiakatra hoe mampitombo ny import zany hoe plus betsaka ny import plus matanjaka ny inona moa ny sandam-bola zany hoe izay zavatra zay ohatra dia anisany hoe mampisy balance manondrana zany tokony betsaka kokoa noho ny hoe manafatra raha misy hoe izay tranga izay dia lasa mazava ho azy fa misy impact ngeza be anatin'ny sandam-bola. Ilain'ny firenena tokoa ny famokarana eto an-toerana azahoana manondrana entana toy ireo vokatry ny tany avy eto an-toerana. Isan'ny antoky ny fidiram-bola ny vahiny betsaka zany ary mety hanome lanja bebe kokoa ny sandam-bola malagasy. Makasika ny raharam-pirenena sy ny politika kosa indray naneho ny fahavononany aneho ny fanohanana ny Madagasikara ny vondrona SADC taorian'ny fihaonana tapo ny fahinam-befapolo natao tao Durban Afrika Atsimo mankasitrahany ny fikambanana ny ezaka fanelanelana sy fifampiresahana natao ary nantsoiny ireo mpisehatra eto amin'ny firenena mba hitazona ny fitoniana sy ny ama ny tsy fitovi-kevitra amin'ny alalan'ny fifampiresahana. No mafisiny SADC ihany koa fa tafiditra ao anatin'ny fanohanana ny fanavaozana ny fanamafisana ny androm-panjakana demokratika ary ny fiverenana amin'ny lona araka ny lalam-panorenana. Fanadihadiana. No mafisiny SADC fanohana ny dingana fanavaozana sy ny fandaharana asa fampandrosoana eto Madagasikara ny vondrona anisan'ny tanjona apetraka amin'izany ny fitantanana iombonana sy misokatra ny fametrahana androm-panjakana demokratika ny fitakiana andraikitra amin'ny fitantanana ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fandraisana anjara ny olom-pirenena tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanohanana ny fiverenana amin'ny ara-dalàna sy araka ny lalam-pandrenana ny antso mivantana ireo mpisehatra rehetra eto Madagasikara ny SADC mba hitazona ny fitoniana misy eto amin'ny firenena no mafisy ny SADC fa ny fifampiresahana no tokony ho lalana hifampirarahana sy hamahana ireo tsy fitovi-kevitra ankoatra ny lafin'ny politika mifantoka amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ny fanovana ara-drafitra ny SADC anisan'ny horesahana nandritra ny fihaonana fa 770 tao Durban Afrika Atsimo ny fanamafisana ny fotodrafitrasa ny fanomezana lanja ny sehatra ny fambolena ny indostria ny angovo ary ny fitrandrahana sy ny fanodinana ireo arena kibon-tany stratégique. Ny zavatra nina ny voandalana moa tsisy tantaraina fa reny efa hitanareo reny ny communiqué ny fahavononan'ny SADC hanampitsika hiaccompagner antsika amin'le processus ny refondation zany mandram-pitongavatsika makany amin'ny élection. Vonin'izy zany hanampy an'io ary matoky izy fa ataotsika le izy fa ny teo moa ny olana hatramin'izay dia le tsy fampitokisana zao efa hitanareo amin'ireny communiqué reny na ny communiqué tao aloha raha mety mbola mafimafy ny reny na be resaka sy ny namana eto fa reny ny communiqué moramora reny tsy interprété na reny maro ny interprétation ataon'olona fa ny zavatra teneniko fotsiny dia tsotra ny fanampiny SADC no atao fa tsisy zavatra hoe accord ny soniavy natao ohatra ny tany amin'ny Dakar 1, Dakar 2, Maputo 1, Maputo 2 fa ny fahatokisan'ny SADC fa nitondratsika nio refondation makany amin'ny élection. Ho an'ny Madagasikara, everina fa hitondra tombontsoa mivantana ho an'ny vahoaka ireo sehatra ireo amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fiara-miasa sy ny fampidirana ny Madagasikara bebe kokoa ao anatin'ny toe-karen'ny faritra mety hisokatra amin'izany ny fahafahana misarika fampiasam-bola, famoronana asa, fanatsarana ny fotodrafitrasa ary ny fampitomboana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ireo firenena mpikambana ao anivon'ny SADC. Tonga nanatrika ity fihaonana ny tampony tao Durban ity ny kolonely Randrenirina Mikael tsy nifantoka amin'ny raharaha politika ihany fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny SADC fa tafiditra ao ireo sehatra maro toy ny fandriampahalemana ny fiara-miasa ara-toe-karena sy ny fampandrosoana.
eo amin'izay vaovao ny politika izay ihany mila fangianana idingana fanomana ny fokonan-doham-pirenena ho indremy Sara Tarzan mpanaraka raharaham-pirenena. Miantso ireo tompon'andraikitra sy ireo hery-velona rehetra ny tenany mba samy andray ny andraikiny indrindra amin'ny fametrahana fokonan-doha tena mampiato ho an'ny rehetra. Tokony hisoana tsy ho ela ihany koa ny dinika politika entina amahany ireo olana fototra mahatonga ny krisy politika miverimberina eto Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra. Narcisse Karanzafy mbola afa-tsara. Tokony hafainganana ny fanomanana ny fokonan-doham-pirenena satria raha raha-pirenena ny resaka ho ny fanehoan-kevitra tokony tsy hisy fifaniliana andraikitra fa samy handray ny andraikitra tandry fiazy ny tompon'andraikitra tsirairay hoy indremy Sara Tarzan. Tokony hamafisina ny komity mpitarika ary ampidirina ao anatin'izany ireo ratsa-mangaika sy ireo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Efa tokony homana ihany koa amin'ny fifidianana voalohany izay vinavinaina ho atao ny volana Jolay 2024. Efa mazava ny olona mitarika azy efa niteny zany hoe napetraka amin'ny FFKM fitaritana an'ilay izy dia mitarika zany ny FFKM. Raha ohatra satria ilay izy misy hoe inclusivité no resahana dia any amin'ny comité de pilotage ngamba no resahana zay, tsy comité technique fa comité de pilotage ny resahako satria ny validation zany dia tsy maintsy any amin'ny comité de pilotage zay ny fomba fiasa zany no manao validation. Dia ny comité de pilotage zany raha te hampisy inclusivité dia ampiana kokoa dia any amin'ny comité de pilotage zany mila mivelabelatra kokoa hoe eo ny FFKM, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny société civile tokony atsofoka zany zay mety ahitana hoe mety hisin'ny adisisika zay mety hampisy olana amin'ny fanatanterahana fokonan-doham-pirenena. Tokony miainga ny fotony dingan'ny fokonan-doham-pirenena ho ny fanamafisana ka efa tokony hanomboka ny fanofanana ireo mpampiofana rehefa natolotra ny FFKM ny fanomanana ny fokonan-doha dia tokony handray andraikitra mifanandrify amin'izany izy ireo. Efa nanaiky ny fitarihana ny fanavaozana ireo tompon'andraikitra ka na misy aza tsy fitovi-kevitra dia tokony hapetraka andatabatra ny olana ary araha mandinika ny vahaolana azahoana miroso sy mampandeha ny fokonan-doham-pirenena. Tokony efa misy formation de formateur zany tokony efa mandeha dia après an'izay tokony efa midina reny olona formé reny formé indray ny any amin'ny faritra. Tokony efa misy processus zany fakakevitra dia tokony efa misy hevitra miakatra avy any amin'ny fokotany. Dia iza ho aiza antsika amin'ny fotoana hitenenana zao dia apetraka ilay izy hoe rehefa namena andraikitra ny FFKM dia raisina ny andraikitra satria raha-pirenena ho tompona andraikitra androany aloha mandray andraikitra androany toy izay ho tsarain'ny tantara eto tsika rehetrarehetra hoe rehefa tonga ny fotoana nisy tolona natao teto nandraisan'ny vahoaka rehetra anjara dia rio tolona io marina fa hoe mitohy ny tolona fa misy fandraisana andraikitra koa mifanaraka amin'izay tolona izay dia aloha ilay izy iroso tsy any amin'ny efa tany amin'ny PRRM efa nanome feu vert dikazay aloha zany atao ilay fokonan-doham-pirenena ninona tsy fitovi-kevitra azo ifandravonana foana zany. Tsy mifanohitra amin'ny fokonan-doham-pirenena ny dinika politika mety hanome lanja bebe kokoa ny fifanarahana politika entiny eo anatrehan'ny fokonan-doham-pirenena azy zany raha ny fanehoan-kevitra ihany. Azo atao foana ny dinika politika ary faharoa zany dinika politika zany dia resahana amintsika fa supranational zany. Rehefa misy zany ny dinika politika dia mazava azy manana lanja kokoa ilay izy le raha ohatra zany misy accord resahana ao anatin'ny ohatra hoa ka misy accord politika dia manana valeur zany accord politika zany tovitovy leta amin'ireny constitution sy anina reny ihany fa tsy manohatra fotsiny izay fa zao kosa nefa tsy afaka miambina an'izay koa tsika fa tsy maintsy miaraka daholo ny zavatra tsy mifanohatra zany fa ny tiana ho tenenina fotsiny dia hoe ny dinika politika tsy voatery hoe fizarana seza. Namafisy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fahatongavan'ny teny Ivato ny hariva teo mbola anatin'ny fakakevitra ara-politika ny Sony ankehitriny ho amin'izay fitantanana raharam-pifidianan'izay nambaran'ny filoha fahanomboka amin'ny volana Jolay 2024 dia efa vorona amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny Sony ary tsy maintsy isy fifidianana amin'ny taona 2024 io. Ny resaka atao tsy ny resaka hoe élection mois de juillet fa ny CENI amin'izao efa anatiny manao consultation politique en vue le gouvernance électorale ary mbola io gouvernance électorale io ny anaovako consultation politique koa amin'izao manampy CENI mba hiarahana hitovizana hevitra hirosona makany amin'izany élection zany malakilaky fa tsy ho tariditsika lava ataonareo teteza mitatra eto ty zavatra tia dia zay no anampiko azy manampy ny CENI manao ny consultation politique io dia
raha ny fandahara ny seni am'izao nanomboka izy tamin'ny 28 juillet teo izy nanomboka dia mifarana io ino moa démarche ataon'ny seni io any amin'ny mois d'avril na mai any na juin dia ny zavatra ny teneniko tao de hoe manomboka à partir ny mois de juillet efa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana ny seni manomboka mois de juillet fa tsisy nanonona daty tao hoe tsy maintsy mois de juillet ny élection. Hatreto mbola tsy nisy daty mazava mipetraka hanombohan'ny fikaroham-pirenena efa mivoaka kosa ny daty hanombohan'ny fikarakarana ny fifidianana ary araka ny loharanom-baovao dia ho tanterahana amin'ny farany volana aogositra na amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy io ny dinika politika andrasana ny toiny. Lafomba vao hafa mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga mbola voatazona amin'ny fonjan'ny Melrose ao Maurice ity mpandraharaha malagasy ity metoy ny fitsarana momba ny fangatahany fahafahana vonjimaiky amin'ny fandoavana antobola. Nandritra ny fianoana azy androany dia no adiadiany mpisolo vavany Maître Kuchal Lobin ny taleny sampana misana ny fanadiadiana amin'ny Financial Crimes Commission. Ankoatra ireo raharaha nenjiana azy any Maurice, mbola maro ireo raharaha mahavoasaringotra azy eto Madagasikara ho ny faneho-kevitry ny politika Christian Tabeira. Izany indrindra no anaovana antsony amin'ny tokony hanafangenana ny fanadiadiana taoriany tatitra nataony fitsarana misana ny kaonty satria tsy azo ekena ny siny tsy matomanota eto amin'ny firenena ho ny faneho-kevitra amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary serindrantsary ny mbola havatsara. Mahatratra 500 ny kaonty amin'ny banky mifandray amin'ny Mamy Ravatomanga sy ireo orinasany ary mahery ny roa alina ny fifanakalozana arabola nodininy mpanao fanadiadiana na avelan'ny fanjakana Mauritiana azy ity mpandraharaha malagasy ity dia mbola maro ireo dossier maloto miandry azy eto amin'ny firenena, maro ireo teratany vahiny ny raitsi-kombakomba tamin'io mpandraharaha io kanefa tsy enjehina ara-pitsarana hoy ny fanehoan-kevitra. Ka na dia ho avelan'ny fanjakana Mauritiana raha zay zavatra zay amin'ny alalan'ny liberté condition raha sous caution io dia ny fanjakana malagasy sy raha fafa manana position amin'ny andraisany fepetra satria ny tagny vita fa ny to mbola maro ny mahakasika raha mahakasika ny mpandraharaha zay gasy mitovy amintsika izy fa ny tolona zay napetraka ao dia ho an'ny sy matomanota fa ny mampalahelo kely fotsiny rehefa gasy izy zany dasikasaigny fa rehefa gnavasika avy agny amin'ny karana izy dia mbola tsisy misy kosa aloha doboka aponjatsy eto zay fotsiny zany ny agnaitagnako mpitondra fanjakana hoe ampitovy daholo ny traitement tsy mialina fananan'olona ny avy aty amin'ny antokotany Madagasikara fa aoka kosa mba malala sahala mba malala sahala tsika rehefa mba mihinan-kanina mba malala voky manohitra tanteraka ny fangatahana fahafahana vonjimaiky ataon'ny Mamy Ravatomanga ny Financial Crime Commission na ny FCC araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny fanadiadiana ainona ny mety andosirany ny mety sy ny fitsabahana amin'ireo vavolombelona ary ny fanodikodinana provo voapanga vonjimaiky amin'ny raharaha firaisana tsi-kombakomba amin'ny fanaovana eloka behivava sy fiampangana roa momba ny famotsim-bola ity mpandraharaha malagasy ity mila hafanganana ny fanadiadiana taorian'ny tatitra nataon'ny fitsarana misahana ny kaonty ho ihany ny fanamafisana. Raha namana anakara igny moa zany dia fa niresantsika nahita teto sy hoe magnavakavak'olo aho fa somary nararary daholo ihany na même na ny administration fanjakana zay nisy teo amin'ny fitondrana teo aloha nanaovany zareo. Mifantoka amin'ny sehatra 5 ny fanadiadiana arabola araka ny nambaran'ny FCC ihany anisan'izany ny famarotana ny Boeing 777 5 tany Iran, ny fanondranana letsi, ny fanafarana varim-bazaha, ny tetikasa fanamboaran-dalana antsoina hoe Samkret Project ary ny Madarel Project, miisa 90 ny fanambarana voangina treto ary mahatratra 7 miliara rupia eo ny vola aiaina ho voakasiky ny raharaha famotsim-bola. Ireo raharaha rehetra voatonona any Maurice ireo dia tafiditra ao anatin'ny tatitra ny fitsarana misahana ny kaonty avokoa mampametra ampanotaninany amin'izay sakana tsy tohizany fanadiadiana ho ihany Christian Tabeira. Ary mazavany azy ny baiko nomeny mila valiny io izy nivahoaka malagasy amin'ny vola be very io ary mila zavatra mahisy mazava amin'io ka amiko zany isorako ny PRRM fa kosa manaitra le rantsa-pitsarana miandraikitra an'izay zany mba sy hoisy tombosiala zany le olo voatognao satria hoa izy miteneniko raha mandeha cour des comptes io efa niteneniny atokitany Madagasikara tamin'ny voalohany zay dia misy tompona andraiky mpanjakana ao anatin'ity fanjakana fanavoazany ity mihitsy ao anatin'ny présidence voasaringotra ao moa ve za tsy teny le anaran'le olona i olona io ve na ireo olona reo ve no mifrene an'le tokony amoahana an'izay malaky sa
question mipetraka zany zay ho an'ny tondra fanjakana ho atsika mpanao politika ary ho an'ny vahoaka malagasy. Nanamafy moa ny FCC fa misy fifandraisany amin'ireo olona manana andraikitra ambony eto Madagasikara ireo raharaha rehetra ireo ary mbola mitony fianadiadiana iarahana amin'ireo manam-pahefana samihafa anisan'izany ny PNF any Frantsa sy ny FBI any États-Unis. Fantatra fahodiniana ny 20 sy 17 Aogositra ho avy zao ny mahakasika ny fangatahany Mambravatomanga azahoany fahafahana vonjimaiky ho avy amin'ny fotoana ihany koa ny vavolombelony ity mpandraraha ity dia ny mpisolo vavany Maître Hector Bernardini avy any Paris. Mandra-piandry zany rehetra zany anefa dia mbola no tanana ao amin'ny fonjany Merloz i Mambravatomanga mandra-pivoaka ny fanapahan-kevitra momba ny fangatahany fahafahana vonjimaiky. Vaovao avy any Mananjary, olana lehibe ho an'ireo trabona no fiakaran'ny ranomasina ao an-toerana ny tsy fisian'ny trano honenana indrindra manoloana ny fahatongavan'ny taom-pianarana amin'ny maha-toeram-pianarana ny sita nametrahana vonjimaiky azy ireo. Mangataka toerana azo antoka hifindrana manoloan'izany ireo fianakaviana trabona. Nitsidika ireo mponina trabona vokatry ny fiakaran'ny ranomasina atao amin'ny sita EPP Masindrano ao Mananjary moa ireo tompon'andraikitra ao an-toerana no tarian'ny lehiben'ny faritra Vatovavy sy ireo mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny prefeny Mananjary sy ny ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra Mananjary. Nandritra izany no nianoana ireo tompon'andraikitra mivantana ny olana sy ny etaentan'ireo mponina fanadihadiana eo amin'ny sariny Anise Francisco. Tapabolana no nametrahana ireo mponina trabona no fiakaran'ny ranomasina teto Mananjary. Omaly vao tonga nitsidika ireo mponina trabona napetraka vonjimaiky eto amin'ny sita EPP Masindrano Mananjary ireo tompon'andraikitra ao an-toerana no tarian'ny lehiben'ny faritra Vatovavy sy ireo mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny prefeny Mananjary ary ny lehiben'ny tanàna ny Mananjary. Nijery sy niaino mivantana ny zava-misy ireo tompon'andraikitra ka nandritra izany no nanangonana ireo olona sy etaeta samihafa avy amin'ireo fianakaviana traboina. Gataka izay zany mba tokony alifaina zany fampidina mpianatra ohatrohatra eky aloha ny voalohany zay indrindra koa ny fagnamboaramboarana tragno satria efa sady ragno ny anina hoanina ny fagnamboarana tragno isan-tany fampidirana mpianatra sarotra be zany zavatra zany dia mba tokony ijerevanareo mpitondra fanjakana zany izany zavatra zany satria maro aminay zany tena agnatin'ny tena fasahirana be misy tena sahirana satria sady ravo tragno ny anina hoanina isan-tany ny ragnona ny mpianatra hiditra tena agnatin'ny fahasahiranany zahay indray koa zany tokotany tany sy fantatro na hoe mbola ohatran'izany koa mery-taona na ohatran'izany marina fa dia maro ny raha zakain'olo aminay io hoe magnantona ny ranomasina ny taranaka maro be ka dia ahoana moa zany tsy nizanaka manjafy koa fa maro no raha dia sarotra be zany hoe andeha hoengaza fa la misy malaladalaka eo ay manorona anazy. Ankilany no ny fahalasana ny ampahatany sy ny fahasimbany toeram-ponenana vokatry ny fiakaran'ny ranomasina dia mangataka toerana azo antoka sy maharitra hifindrany ireo mponina traboina. Dia mangataka tena mangataka ny paladiay amin'ny resaka kianzy zany sy morona eny zalahy mipetraka amoron'ny ranomasina ireo marary eny ay mipetraka aminazy igny na tragno may na ranomasina cyclone ka nanisy izay sy manana enti-manana hoe hividy raha agnaty atiala iny na nanambola ny aika nahazo anina ho an'ny zanakay izay rankiragnonay maka dia vola vanganay tokotany misy dia sisika fa dia namba misy dia milela paladia dia tena mangataka ya omeo izay ny fotokonay itomeranay inganay ny moron-dranomasina iny ka vognona hiala amin'ny eo. Noraisin'ireo tompon'andraikitra avokoa ireo etaeta sy fitarainana voaray mandodina ny 700 ireo tsy manan-kialofana vokatry ny fiakarany ranomasina teto Mananjary no tsy nizaraina amin'ny toerana roa ny fametrahana azy ireo vonjimaiky dia ny efitrano malalaky ny komina sy ny EPP Masindrano manoloana ny fidiran'ny mpianatra nefa dia afindra vonjimaiky ao amin'ny Akum Tanjombato sy atamatra ao amin'ny efitrano malalaky ny komina izy ireo aoriana izao fidirana ifotony izao dia isy ny fivoriana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajina eto an-toerana andinihana ny zava-misy sy tadiavana vahaolana maharitra ho an'ireo fianakaviana trabona vokatry ny fiakarany ranomasina. Mitaky ny sy ny fiainoana sy ny fanadihadiana araka ny tokony ho izy atao amin'ny ben'ny tanàna Onosy Belleville ireo mponina ao an-toerana manoloana ny fanamparam-pahefana voalaza fa ataony io ben'ny tanàna io mangataka ny fandraisana andraikitra mivantana avy amin'ny fanjakana Foibe izy ireo raha ny fanazavana ary mitaky ny ametrahana PDS ao an-toerana fanampanazavana. Mitony antso ataon'ny mponina ao amin'ny commune Onosy Belleville mitaky ny anesorana ny ben'ny tanàna Amperinasy ka nolona azy ho PDS araka ny fanazavana avy amin'ireo solotenan'ny mponina maro ireo fitarainana mahakasika ny antso izay fandrahonana ary fanaparam-pahefana ambara fa ataony io ben'ny tanàna Amperinasy io izay voalaza fa mpiara-dia tamin'ny fitondrana teo aloha. Vahoaka Onosy be zany mivantana amin'ny PRRM fa maro tato sy nalefanay zay zany amin'ny fitarainana problemanay aty
tany tsindry azo legny fanjakazakana ataony manam-pahefana fa tsisy valy ny atreto ka tsy leo zay efa agnova tetikady takine ny favian'ny PRRM zany aty Anosy aza ataonareo tany lavitra andriana ty amin'ny poumon de développement Madagascar azy fa mangataka anao zay président hitsidiky iona mivantagna amin'ny vahoaka fitarainana anay zany aminay de dossier agnisan'ny zavatra takinay agnatin'izay ararotinay monsieur le président zay mitaky changement amin'ny fitantanagna commune Nosy Be satria fanavaozana zany fotoanan'ny fanavaozana zio maro tany zay efa nahitagna hoe tsy fahombiazan'le mpitantagna commune de efa nisy fanavaozana mitaky zegny koa zany zay mitaky zegny zany zay eto Nosy Be atao ary ny antso nataon'ireo olobe sy ray aman-dreny tao an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo izay nitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna dia nampanatsoana tany amin'ny zandary ny iray tamin'ireo ray aman-dreny be tao an-toerana manoloan'izany dia miantso ny filohan'ny fanavaozana ireo mponina ao Nosy Be Elville idina ifotony sy hainy mivantana ny fitarainana izy ireo ny filazany ny ray aman-dreny Tomon lui zavatra nisy marigny arahana porofo teto Nosy Be Elville vokatra zegny zany voantso tamin'ny gendarmerie izy vokatra filazany zavatra marigny zegny ka agnisan'ny zavatra ampitainay mivantagna amin'ny monsieur le PRRM zany hoe ijoro agnaty descente fotony iona mivantagna aminay fa asehonay anao dossier ampelatananay amin'ny zavatra jiaby changement tadiavinay fa tsy ekenay intsony ny mpitantagna efa tsy naomby hatram'izay ny mbola mitantagna ny commune solotegna ny fikambanagna ty Nosy Be zay mitsangana eto zio am'zegny zavatra zegny zany ary agnisan'ny zavatra mampalahelo zay hoe raha fitaraigninay concerné le mpitondra fanjakana procédure lavabe dimy fanjava mbala tsy mandeha fa raha fagnenjehana mahakasiky zay vahoaka deux jours avy hatrany fa mandeha procédure tsy tokony atao zany kakalo hafa zany samy malagasy fa état de droit apetraka mba samy voafehiny lalàna manan-kera vonina n'olotra porofo momba ireo tranga fandrahonana sy fanaparam-pahefana ireo mponina rano fanamafisana efa nisy ny fitarainana nampitaina tamin'ireo tompona andraikitra saingy efa ho 5 volana mbola tsy nahazahoana valiteny ho ihany ny fanazavana ka andrasana ny toyny fa manohitra ny fanendrena lehibe ny pokotany ireo mponina amin'ny fokotany Andranovelona commune Mahitsy district Anambohidratrimo mitaky ny anaovana fifidianana ny mponina rehefa tsy olona natolotra izy ireo tamin'ny alalan'ny tsangatanana natao nandritra ny fivoriam-pokon'olona no ekena olobe ny fokotany ao an-toerana tsy tanteraka hatramin'ny faramoa ny fivoriana natao tao an-toerana izay tokony lalorana ireo komity pokotany vaovao fanadady nampiakapeo ireo mponina ao amin'ny fokotany Andranovelona commune Mahitsy manoloana ny fanendrena lehibe pokotany tsy natolotry ny mponina teto nisy tena marina tsy tokony fifidianana natao teto fa fanendrena olona isaky ny quartier fa lasa disevitra izay nisy olona zany nanolo-kevitra hoe tokony atao le fifidianana dia teo amin'izay fifidianana zay nisy ny fisavorovoriana fa ny tena marina na ny teniny tany amin'ny distrika hoe manendrena reo olona hoe misafidianana reo olona malora anarana zany ny tena tokony ho izy hoe anarana olona roa isaky ny quartier dia lasa natao fifidianana izy dia teo amin'izay fifidianana zay le vahoaka natsapany olona zay tena tokony ho tiany kanefa tsy ilay olona tiany ny vahoaka no lasa voatendry ny chef district dia nanomboka teo nisy ny fisavorovoriana tamin'ny volana jona iny nisy an'izay aleo isy ny fifidianana filopokotany dia ny angatanay zany le zanatany teto fa tsy vahiny no fidiana tsy olona ivela fokotany fa le teraka teto amin'ny fokotany zany no ilainay mahafantatra ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy eto amin'ny fokotany misy anay raha ny fantatra efa nisy fanendrena lehibe ny fokotany nataony teo anivon'ny distrika Anambohidratrimo ny volana jona 2022 lasa teo ary tsy nankasitrany mponina izany nidina tany amin'ny fokotany Andranovelona indray ny délégué communal avy ao Mahitsy nandamina sy nampivory ireo fokon'olona ka nisy indray ny fanendrena lehibe ny fokotany vaovao hita ozy zany fanendrena ndeto olona zay asa manaraka ireto article 1er sont nommés chefs et adjoints fokotany dans la commune rurale Mahitsy district Anambohidratrimo misy anankitelo moa tsika ny anisany voaka niaraka tamin'ity ny fokotany Nambolambomanatika sy fokotany Namberomanga fa tsy amakinay ny olona fa ny tsika fokotany Andranovelona chef de fokotany Andriamato monsieur Randria Biaja zany koa io izy tsagana kely
ny adjoint dia mbola mijanona koa raha tsara ifadazan'ny Pascal zay tsy zoina aminareo zay zany le décret eny amarana ny azy moa dia hoe le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Tokony natolotra nandritra ny fivoriana ireo lehibe komity pokotany vaovao sy fanendrina ny komity paritra ary ny voamera ny fandriampahalemana atao an-toerana saingy tsy tanteraka hatramin'ny faranjany. Andrasana ny toy ny rara. Pejy ny fampianarana kosa indray izao vao manomboka mividy fitaovam-pianarana tsikelikely ny ankamaroan'ny ray aman-dreny mampiana-janaka hiatrehana ny taom-pianarana vaovao 2024 7 misy ihany koa anefa ireo mbola tsy mieritreritra izany noho ny fitadiavana andavanandro sy ny fahasarotam-piainana raha ny zava-misy amin'ny ankabeny mitaky fitaovana manaraka ny kalitao sy mateza ny ankamaroan'ny sekoly kanefa tsy mitsamy miakatra ny vidiny eny an-tsena ho ny mpivarotra ratsy ny tsena tamin'ny taom-pianarana ity malona ny famaroan'ireo mpivarotra fitaovam-pianarana tsy toy ny isan-taona eo ihany koa ny sekoly izay mamatsy ireo mpianatra ho aminy ka afaka lotsy kelikely ka tsy misy fiantraikany amin'ny tsena. Fanadety. Mivoatra ny kalitao sy ny marika ireo fitaovam-pianarana eny an-tsena amin'izao tapa-bolana tsy hatongava ny taom-pianarana vaovao 2024 7 izao. Mangina tsy toy ny isan-taona ny tsena manoloana ny famaroan'ireo mpivarotra na amoron-dalana izany any amin'ny magazay na eny am-pianarana ho ny fanazavana. Hita taratra ihany koa ny fasahirana ny ray aman-dreny tsy mividy fitaovana mpianatra indray miaraka fa mandeha tsikelikely. Mbola tsy dia misy tsena tsy mitovy ny isan-taona. Zaho zao mahita hoe lasa betsaka ilay mpivarotra misy daholo rehefa karazana magazay misy karazana. Tena lasa betsaka any am-pianarana efa mivarotra daholo efa misy any. Dia lasa ilay ity izany moa zao tena mangina ny tsena tena tsisy tsena ohatr'izao hoe isan-taona efa mba misy tsena fa izao ianao zara raha mandray olona. Efa ohatrany hoe raha mitondra lista izy izao dia efa azo daholo dia efa kisasatsasany kely sisa no na eo aza ny fasahirana ny ray aman-dreny betsaka ny fangatana apetraky ny sekoly toy ny fampiasana ireo fitaovana manaraka kalitao sy marika izay mateza kokoa raha ny fanazavany mpivarotra tsy mitsamy miakatra nefa manoloan'ireo ny vidiny entana indrindra ny kahe niakatra 5,000 ariary isaky ny fonosana iray raha oharina tamin'ny taon-daza. Taky marika mihitsy ny any am-pianarana misy tena tsy hita mihitsy nefa ny any am-pianarana mitaka tsy maintsy izay rehefa tsisy eto dia miezaka ihany izy aloha mandeha mitady any vidiny entana any amin'ny fangalana miakatra nefa ilay ray aman-dreny sahirana ohatr'izany dia aleo zareo vidy tsikelikely fa eo zao miakatra tena hita hoe miakatra be fa ny eto majinika teo ny eo ihany manodididina ny 9,000 sy 2,000 nefa ny isan-taona mivarotra 2,000 sy 2,000 ohatra miakatra eo amin'ny 5,000 4,000 eo. Rehefa vita ny fanamafisana ny fisoratana anarana na ny inscription sy réinscription dingana manaraka tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny ny fanomanana ireo fitaovam-pianarana sy ireo kojakoja ilain'ny mpianatra any an-tsekoly. Tsy maraka izany anefa ny eo ampelantanany ankamaroan'ny ray aman-dreny ka maro no mbola tsy nahavita izany. Misy kosa ireo mividy tsikelikely ialana amin'ny famoahana vola be ka kendrena manokana amin'izany ireo zavatra tena mavesatra toy ny kahier sy ny sisa. Mbola tena endrakendrana misy ny aloha izao fampidirana mpianatra mbola tena mbola tsisy tokotaniny mbola voanianina fotsiny no kolazy ny voaloso ny droit mety efa akaiky hidy jiaby mihitsy indray zao vao tsy maintsy mitady eo amin'le asa tsy dia misy tena lafolafo ny vidiny entana androany zany zao zay vao manomboka hoe vidy an'izy rehetrarehetra fa tsikelikely fa tsy vita rehefa indray miaraka. Mbola manana hatramin'ny farany volana eo ny ray aman-dreny anomanana ny fidiran'ny mpianatra. Farafakely ny raha ataony gady mila manomana manodidina ny 2 ariary isaky ny ankizy ny ray aman-dreny ividianana fitaovana sy kojakojan'ny mpianatra iray. Mitombo ny fandaniana raha mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga ambonimbony kokoa sy manala fanadinana izay mampiasa boky betsaka. Raha ny teny an-tsena jifaina manodidina ny 1,000 sy 2,000 hatramin'ny 5,000 sy 2,000 ny iray fonosana amin'ny kahier 100 sy 200 pejy. Vidina 700 ariary hatramin'ny 1,000 ariary ny stylo, 4,000 ariary hatramin'ny 5,000 sy 2,000 ariary ny crayon de couleur sy ny feutre arakaraky ny marika. Ny 7 septambra ho avy izao raha tsy haivina ny fidiran'ny mpianatra ofisialy amin'ny taom-pianarana vaovao ho avy ity.
Lafim-baovao hafa tanteraka nampihana ny veloteny dia mampafiofanana ho an'ireo mpikambana ao aminy ny fikambanana gasy boeny miaradia ao Mahajanga. Fanofanana maro no efa totosa toy ny fanamboarana savony, ny divay, ny ranomanitra sy ny maro hafa mba azon'ny fikambanana manampy ireo sahirana amin'ny famoronana na fitadiavana asa. Izany no atao dia ho fifanampiana amin'ireo mpiarabelona. Ankoatra izay, nisy ny fifankafatarana sy fifampiarabana natao tenenivon'ireo fokontany 4 ao Mahajanga renivohitra ka anjara ny fokontany Antany Malandy ny farany herinandro teo. Fihaonana natao tao amin'ny Centre Jeanne d'Arc Antany Malandy. Maresaka avy any ivelany voafidy hitondra indray any Zambie ny filoha Amperinasa Akande Ishimela. 100 ny vato azony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny herinandro lasa teo raha nambarany voamera misana ny fifidianana. Etsy ankilany tsy nanaiky ny voka-pifidianana ny mpifanandrina ny fanaraka taminy anoho ny ayay amin'ny tsy fanaran-dalàna raha ny vaovao. Antsipirianjay. Enimpolo isanjato ny vato manan-kery no azon'ny filoham-perinasa Hakainde Hichilema ao Zambia atsimo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny herinandro lasa teo raha ny nambarany voamera misahana ny fifidianana ao an-toerana. Efa nampoiziny be sy ny maro ny fandresen'ny Hichilema saingy nilaza ny mpanohitra izay nifanandrina ny fanarakaraka taminy ka nahazo ny 30 isanjato ny vato fa tsy ara-dalàna ny fifidianana noho ireo vato tsy voaisa amin'ny falim-pifidianana 400 tamina faritra 5 miampy ny fisamborana olona 1 tamin'ny herinandro lasa teo. Anisan'izany ireo mpanohitra 4. Nanamafy ny gouvernemanta zambianina fa nihetsika fandrombana miendrika fanakorontanana nataon'ny mpanohitra tamin'ny fotoam-pifidianana ny alakamisy teo no antony fisamborana. Raha tsy ivona, efa nitondra nanomboka tamin'ny taona 2024 ity filohalany ity. Efa ministra teo aloha tamin'ny fitondrany Edgar Lengo ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 ihany koa ny mpifanandrana aminy Brian Mendombile izay lehibe ny mpanohitra ankehitriny. Ny lotour de mer sy ny takela-dranomanitra goavambe no afakely ampahafantarina amintsika anio arahoary. Gidro kely afakely manana ny mampiavaka azy ny tamarin lion doré izay manana endrika toy ny liona. Manana volo miloko volomparasy mamirapiratra sy volo lava manodidina ny tavany ity biby ity. Any amin'ny alany Atlantika ao amin'ny fanjakany Rio de Janeiro Brésil ihany koa no ahitana azy. Manodidina ny 500 hatramin'ny 800 grama ny lanjany ary 12 ka hatramin'ny 12 cm eo ny halavan'ny vatany fa saingy lava kokoa ny rambony. Efa nihena ary latsaky ny 200 ny isan'ity gidro ity noho ny fahapotehan'ny ala sy ny fisamborana azy taloha nanomboka tany amin'ny taona 770. Ny taona 1324 kosa dia nitombo ny isa ka nahatratra 5,000 latsaka kely noho ny ezaka nataon'ny tompony andraikitra amin'ny fambolena hazo sy ny fanaovana vaksiny ho fiarovana azy amin'ny aretina toy ny tazovony. Any amin'ny Florence Nevada États-Unis akaiky ny Black Rock Desert no misy an'ny Fly Genser. Ny ranomafana mivoaka tsy tapaka sy ny loko mena maitso ary volomparasy no mahatonga azy ho toy ny toerana avy any amin'ny planeta hafa raha vao jerena. Lava-drano no adina tao amin'ilay toerana ho fitadiavana rano ho an'ny fambolena tany amin'ny taona 1970 no niforoanan'izy ity. Rano mafana loatra nefa no nipotraka najanona ilay tetikasa. Tany amin'ny taona 470 kosa dia nisy forazy hafa hitadiavana angovo géothermique saingy tsy ampy ny hafanana rano ka najanona indray ilay lava-drano. Hatramin'izao dia mbola mivoaka hatrany ilay rano ary mety hiakatra 1.5 metatra eo amin'ny rivotra ny havony. Mitondra mineraly betsaka ny rano ao aminy izay ahitana toy ny silisy sy ireo singa mamorona dépôt minéral. Miangona tsy kelikely anefa izany ka manangana ireo dongona sy terasy izay manome endrika miavaka ny Fly Genser hitantsika amin'ny sary izao. Dia ireny tranga afakely ireny tombokilasy tokovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Angastrana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.